vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandeha tantety izy mba asitra. Nanisik ampunyang palay aminiran. Haleluya. Faly miona aminareo arabony eo nilanao tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra io. Teneno izy andray fahasoavany ianao androany io. Amen. Mpianatra anareo tenin'Andriamanitra foy aho melohany ivavahantsika. Efesianina toko voalohany. Efesianina toko voalohany andininy fadimy amby folo manao hoe ary noho izany izaho koa rehefa nandre ny finoanareo an Jesosy Tompo izay hitan'ny olona masina rehetra dia tsy mitsahatra misaotra ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako mba homen'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo atsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara ary mba hampahiratina ny masony sainareo mba ho fantatrareo ilay fanantenana avy amin'ny fiatsony sy izay aren'ny voninahiny ny lovany ao amin'ny olona masina. Averiko ny andininy fahavalo amby folo. Ary mba hampahiratina ny masony sainareo ahoana hony mba ho fantarareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony izay aren'ny voninahiny lovany eo amin'ny olona masina. Atao Filipianina toko faharoa. Filipianina toko faharoa andininy voalohany manao hoe koa raha misy famporisiana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy masina, raha misy famindrapo sy fiantrana dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona ny fifampiandanina na mandrano tena foana fa mifanetretena dia samy manao ny namany mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny amin'ny namany ihany koa. Aleluia. Mpianatra anareo toe-tsaina ray vaovao androany. Ozy izy ny voalazan'ny Baiboly any amin'ny Isaia toko fahempolo any manao hoe aizy na ny manarina ny tany fa ao aminao kosa ny posahan'ny fahazavana. Amen. Ny vavaka tena ho ataontsika androany dia izao anana fahazavana tsy ananan'ny olona ianao eo amin'ny fiainana. Amen. Anana fahazavana tsy ananan'ny olona ianao eo amin'ny fiainana. Ny akamaroan'ny olona dia miaino anaty aiziny. Ary fantarareo tsara fa rehefa miaino anaty aizina ny olona, rehefa misy tomobile anankiray ka mandeha amin'ny alina io tomobile io kanefa tsisy jiro, afaka mandeha mafy io sa tsy afaka mandeha mafy, ary afaka mandeha lavitra sa tsy afaka mandeha lavitra. Ary ny hafaran'ny tomobile anankiray ary raha mandeha alina ka tsisy jiro tsy maintsy manao inona? Accident. Fifiry ny fiainan'ny olona manao accident. Mba fantatrao ve raha malalako ny mahatonga fiainanao midofotra foana io, midona amin'ny poto. Misy fotoana ny fiainanao mandeha tampotampoka eo, potika ny fiainanao rehetrarehetra, tsisy ninina mandeha, lasa boka ny tsosa, anana ny banky tsosa, anana ny olona tsosa, lasa manjana bola amin'ny olona, manjana bola atsy. Nisy fotoana ny fiainanao nandeha tampotampoka eo midofotra. Fantatrao mahatonga ny fiainanao midofotra, midona amin'ny poto. Mandeha anaty aizina.
Zany no mahatonga nitarareo le fiainan'olona sasany reny manan-karena vetivety, manao ana hoe vetivety teo anatin'ny 2 taona 3 taona miazakazaka be ny fiainany, miazakazaka be, azo ny tomobile, manangana trano, mividy lakoro, mividy tany etsy, mividy an'izao, azo ny tolitolo io rehetrarehetra ao anatin'ny 5 taona miazakazaka ny fiainany. Tampotampoka teo izy potika tampoka ary migadra etsy ambana tavoangy, miakatra fitsarana, anana amin'ny banky tsotra amina miliara, tsotra le antony miazakazaka kanefa tsisy fahazavana. Fa ao anatiny ao anaty aizina dia midovitra. Inona ranabavy mahatonga amin'ny fiainanao? Niteraka dia nialan'ny lehilahy avy eo, niteraka tsy nanambady, niteraka tsy nanambady, miaraka amin'ny lehilahy eto dia impiry niaraka tamina lehilahy, misy lehilahy mampanatenanao hanambady anao, rava foana, tsotra le antony mandeha ao anaty aizina ianao, mandeha ao anaty aizina ianao dia tsy hitanao intsony hoe aiza ny lalana metrahana tongotra, aiza ny lalana tokony ho alehako. Mandeha ao anaty aizina ianao, mampahery anao isy fahazavana ho raisinao androany, tsy enjera intsony ianao, tsy fandona am-poto intsony ianao, andray fahazavana ianao atao amen. Ity toriteny androany ity ahatonga anao ahita fahazavana. Amen. Alleluia. Alleluia. Ary anao délivrance tika rehefa avy eo. Inona no mahatonga anao solokiny olona foana, katsamon'ny olona foana, misy olona mikatsamo anao foana, tsy zavatra nananao katsamon'ny olona ianao, tsotra le antony ao anaty aizina ianao, ka tsy hainao tsony manavaka any hoe iza ny tsara dia iza ny ratsy, izy ty olo ty, satria ao anatiny raha vao anaty aizina ny olona dia mitsiraparapa, raha vao anaty aizina ny olona dia latsaka any anaty lavaka, raha vao anaty aizina ny olona dia midona amin'ny poto, raha vao anaty aizina ny olona tsy hitan'izay lalakombana, tsy hitany tsony. Ary maro aminareo reo mametraka fanontaniana pastera, tsy hitako tsony izay tany ale, tsy hitako tsony ny lalana ale, aiza pastera ny tany ale, ny lalana ale misy, teneny eo anilanao ny lalana andehanana misy hoe Ny lalana andehanana misy. Alleluia. Alleluia. Ary ny lalana andehananao be da be ho anoloanao fa saingy zao ao anatiny ianao, Aizina. raha vao anaty aizina ianao tena misy lalana reo hitanao sa tsy hitanao. Tsy hita. Te ampahery anao androany, isokatra ny masom-panahinao androany, Amen. misy fahazavana ao anatinao, Amen. dia ho moramoranao ny ahita ny lalana ale rehetrarehetra, Amen. ho hitanao ny lalana ale rehetrarehetra. Amen. Ataovy amen. Amen. Tia tananao an Jesosy sika. Alleluia. Alleluia. Ny zanak'Andriamanitra tsy natao ho tapidalaka le zany, Amen. paster Ertina tsy tapidalaka le zany. Amen. Taovy alleluia mafy zany. Alleluia. voasakana dia zao misy lalana foana, misy lalana foana, misy lalana foana. Alleluia. Tsotra le antony misy fahazavana ianao. Amen. Zao tontolo izao anaty aizina, ary za dia tena miteny aminao fa reo jentelisa mirehare aminao reo jentelisa olona tsy mivavaka, reo mpanota mirehare reo hoe zay tsy mila an'Andriamanitra, zay tsy mila an' Jesosy, midovitra tsy ho ela izy, tsy maintsy midona tsy ho ela izy, satria ny antony tsotra izy mandeha ao anaty aizina, ao anaty aizina. Ary any ka fandriany devoly ny zanak'Andriamanitra indray dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra, ny lalan'ny marina dia tahaky ny fipoakandro maraina, miamazava mandra-pitaovy vonany andro. Alleluia. Ataovy alleluia. Alleluia. Izany natonga ny baiboly ny teny teto eto amin'ity Efesianina toko voalohany ity, eo amin'ny 9:7 tonga dia vakiko, mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompo antsika iray ny voninahitra ho anareo ny fanahany fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara, ary mba hampahiratina ny masony sainareo, mba hampahiratina hodiny inona Ny masony sainareo. ianonareo. Misy maso anankiroa tsika, efa nampianatra an'izany teto angamba tamin'ny farany, manana maso anankiroa tsika. Ny maso voalohany dia ity. Halleluia. Teneny eo anilanao ty ny maso voalohany sady mba Ty ny maso voalohany. Alleluia. Alleluia. Io mety mamitaka io, mety mamitaka ty maso ty, mahita tovolahy bogosy ianao, bandy bogosy be, ozy ianao zany ka lehilahy, fa raha pitso ianao fitahany, marina sa tsy marina zany. Marina. Tsara ivelany ny hitanao, tsara tare zany tovolahy zany, tianao izy, anambady roe na azake. Halleluia.
Masonao io mamitaka ty mamitaka. Ary zany na voafitaka olona maro. Marina sa tsy marina. Zany na tonga anao katramon'ny olona. Satria ny masonao tianao hita iny no mijery. Tsara fa na iny olona iny. Iara iasa amiko zay vao tafitaka. Iara iasa amin'iny tampotampoka eo nalainy ny volanao. Potika ianao. Ty no nijerenao azy ty. Ary ty mamitaka. Ty tsy mahita na inona. Fa izao misy maso anankiray. Misy maso ny sainareo hoy Andriamanitra. Ozy izy voalaza Baiboly maso ny sainareo. Maso ny inona hony? Maso ny saina. Ary io ny anao no hira tandroany. Ino ahita androany. Ary tsy azo nisy fitahany zany ianao. Ataovy aleluia mafy. Aleluia. Ny ahafahanao mandeha lavitra. Amen na sa tsy amen. Amen. Ny ahafahanao mandeha lavitra dia tsy ty maso ty. Fa le masony inona ozy izy? Masony saina. Masony saina. Raha vao io masony sain'ny olona io no mikatona. Raha vao io masony sain'ny olona io no maizina. Dia tsy maintsy minjera foana izy. Lavo anaty fandrika izy. Ary na dia maro aminareo reo na dia mpivavaka azy. Misy fotoana ianao mbola minjera ao anaty fandrika. Potehany devoly. Fandrihany devoly. Milatsaka ao anaty lavaka. Ny programan'Andriamanitra anao dia izao. Iazakazaka ianao amin'ity taona ity. Amen. Iazakazaka amin'ny fiainanao amin'ity taona ity. Ary tsy ho latsaka mandrakizao anaty fandrika ianao. Ataovy amen mafisa. Amen. Rehefa vita zao toriteny zao rehefa avy eo dia izao. Anao délivrance isika. Anala ny aizina rehetrarehetra ao anatinao. Anala ny aizina rehetrarehetra ao anatinao. Amen. Ity misy toe-tsaina anankiray. Izay ilaina raisitsika fa toe-tsaina feno fahazavana. Toe-tsaina avy amin'Andriamanitra. Toe-tsaina tsy toe-tsaina izao tontolo izao fa toe-tsaina avy amin'Andriamanitra. Ary raha nananao ty toe-tsaina ity dia manomboka miditra ao anatinao ny fahazavana. Filipianina toko faharoa vakitsika teo. Zao ny vakiny. Eno tsara. Verenako vakina izy. Ko raha misy fampirosiana ao amin'ny Kristy. Raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana. Raha misy firaisana fanahy masina. Raha misy famindram-posy fiantrana. Dia taterao ny fifaliako. Mba iraisanareo saina. Miray fitiavana. Miray fo. Miray hevitra. Tsy manao na inona fifampiandanina. Na mandrano tena foana. Fa ampifanitretena. Dia aoka samy anao ny namany mihoatra noho ny tenany. Asa samy mihevitra ny azy ihany. Fa samy ny amin'ny namany ihany koa. Halleluja. Eo amin'ny andininy fadimy. Aoka ho aminareo. Ao aminareo zao saina izao. Ao aminareo izy nina? Izao saina izao. Izay tao amin'ny Kristy Jesosy to. Tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Taiza koa io saina io ni? Tao amin'ny Kristy Jesosy. Halleluja. Misy saina androany raha lasena bava ho zaraiko aminao. Ary raha ao anatinao io, andeha lavitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Io saina io dia tsy le toe-tsainy dadanao. Satria ny natonga anao potika ohatran'io. Ny toe-tsainy ny ray aman-dreninao. Ny toe-tsainy ny tezananao no mahatonga anao tsy lasa lavitra io. Zany angizy io raha lasena bava. Zany mba fandinihan'ny manam-pahaizana. Raha ny Japonais hony no apetraka 20 taona eto Madagasikara. Mandroso Madagasikara sa tsy mandroso? Mandroso. Raha zareo zany ny apetraka eto 20 taona mandroso. Ary raha malagasy no napetraka 20 taona ny Japon. Inona ny mety hitranga? Verina Madagasikara Japon. Lasa miverina mahantra sy maloto sy fadira novana sy tsy haiko tsony. Zany ny fandinihan'ny olona. Satria maninona? Ny Japonais manana toe-tsaina. Le tany efa nyteneko teto le tamin'ny Coupe du Monde farany teo. Le tany a Qatar. Ny olona rehetrarehetra vao vita ny baolina kitra tao Japon, tao a Qatar, avy mijery baolina, lasa ny olona mody. Ny Japonais naninona? Nandroka fako. Mandroka fako. Ny diovy ny tribune sy ny garde ny gradin rehetrarehetra ny diovy nalany ny fako. Manana toe-tsaina ny tezana azy ny Japonais. Ary zany ny mahatonga ny Japon mandroso. Satria misy toe-tsaina. Zareo tena mahay mifanaja. Rehefa mifampiresaka ny Japonais zany, manana an'le fanajana le ohatrany somary miondrika kely zay ny fanajana zareo.
miondrika kely zay, manana toe-tsaina mampandroso. Ny toe-tsaina ho zaraiko aminao androany tsy toe-tsaina japonais sy ny amerikanina, misy toe-tsaina avy any an-danitra ho zarain'Andriamanitra Amen. ataovy aleloia. Hallelujah. Fa ny mahatonga ny olona anankiray tsy mandeha lavitra, mahatonga ny firenena tsy mandeha lavitra, mahatonga ny fianakaviana lasa mantry, mahatonga ny fiainan'ny olona anankiray potika sy rava ary miaina ao anatina fahantrana, zavatra anankiray ihany, tsy problema vola, tsy ny vola ny mampanankarena ny mpanankarena, ary tsy ny vola ny mampahantra ny mantra, fa toe-tsaina. Inona hoe zavady? Toe-tsaina. Ato amin'ny sain'ny olona. Raha vao ato no tsy mihiratra, raha vao no tsy misokatra, dia tsisy ninina mandeha. Ary mahatonga ny fiainan'ny olona tsy nandeha lavitra, dia nisy toe-tsaina nitezana azy tao, nisy toe-tsaina nitezana azy tao, nisy toe-tsaina nitezana anao tao. Ity toe-tsaina anankiray ity no hitezan'ny tompo anao androany, ahatonga anao andeha lavitra. Ataovy amen. Ozy izy eto amin'ny Filipianina toko 2:1 andininy fahatelo hoe, tsy manao na inona na inona ny fifampiandaniana. Ahoana hony? Tsy manao na inona ny Na fifampiandaniana. mandrano tena foana, fa mifanetretena dia aoka samy anao ny namany mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny an'ny namany ihany koa. Halleluja. Izany toe-tsaina izany no tiako zaraina aminareo androany, fa raha nananao eo andeha lavitra ianao. Amen. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra iverenako amin'ny 7 tapany farany, fa mifanetretena nareo dia aoka samy anao ny namany mihoatra noho ny tenany. Samy anao nina ny? Samy anao ny namany mihoatra noho ny tenany. Avereny mafimafy kely azavady. Samy anao ny namany mihoatra noho ny tenany. Avereny mafimafy farany. Samy anao ny namany mihoatra noho ny tenany. Zay. Dia ozy amin'ny 7, aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny amin'ny namany ihany koa. Aza mihevitra ny anao ihany, fa ny aniza ihany koa. Ny namana ihany Ny koa. an'ny namana. Izao no toe-tsaina izao tontolo izao ry havana. Ary toe-tsaina maizina. Ny toe-tsaina izao tontolo izao dia izao, za ihany aloha. Tsy te halala fa tsy za sy ny vady aman-janako, za sy ny akohonako, za sy ny fiainako. Tsy mila nizaniza, rehefa mety ny fiainako dia ampy azy ahy. Ataoko izay mpanankarena, ka na anapoteko ny hafa ary tsy maninona, anapoteko ny namako ary tsy maninona, za ihany. Ahoana ny azahoako tombotsoa? Ary tsy misy olona izao tontolo izao, tsisy olona izao tontolo izao ka heritreritra ny tombotsoa ny namany fa ny an'ny tenany ihany. Marina sa tsy marina zany? Zany ny toe-tsaina izao tontolo izao. Za ihany, za sy ny vady aman-janako, fitiavan-teny, tia-teny. Ary zany no mahatonga ny olona, fiainan'ny olona maro tsy lasa lavitra. Ny zavatra iainana eto ambonin'ny tany anefa riavana, ianao tsara, ianao tsy mahavita tena irery zany. Tsy maintsy manosika ny hafa ianao raha te handeha lavitra. Ianao tsara, averiko indray mandeha, tsy maintsy manosika ny hafa ianao raha te handeha lavitra. Ataovy amen raha resy lahatra amin'izay. Amen. Tsy maintsy manosika ny hafa ianao raha te handeha lavitra. Raha misy lehilahy anankiray manana an'ity toe-tsaina ity, ianao nareo tsara, te ho lasa PDG izy, te ho lasa directeur général izy, fanirina tsara zany, kanefa mikatona izy, mikatona hoe za ihany, tsy mila anizaniza, za tsy manampy anizaniza, dia tsy ho lasa PDG zany olona izany. Tsy maintsy mila ouvrier izy. Misy zavatra tsy hainy ao fa ny ouvrier mahay azy, misy zavatra tsy hainy ao fa ny maçon mahay azy, misy zavatra tsy hainy ao fa ny mécanicien mahay azy, misy zavatra tsy hainy ao fa ny technicien mahay azy. Misy zavatra tsy vitanao ao fa tsy maintsy mila ny hafa ianao, tsy maintsy mila ny hafa ianao. Jereo ange zao toe-tsaina izao hoe, ianao nareo tsara ty toe-tsaina izarako aminareo ty tena tonga dia pratika be mihitsy. Za ohatra directeur, za tsy mahay manamboatra tomobile, zay nakaty zao eny an-dalana lany ny frein, tsy maintsy mila mécanicien, nila mpanao pneu, nila ina zao ty Mécanicien mpanao pneu, nanala an'le pneu teo dia nametaka an'le frein vaovao tao. Pasteur tiana tsy mahay an'izany.
raha za zao ny olona ty tena de hoe zany ndray tsy mila andray fa volako ve omeko an'ireny tonga taty andro asa tsy tonga Tsy tonga. tsy tonga teto eny andalana mety mipotaka frein ary mety ho accident mahatsiravana za mahay mitômôbila ihany mahay mitondra tômôbila misy fotoana mitondra tômôbila makaty fa raha am'izao etahako zao tsy maintsy mila mpanampy ao pasteur Samuel nanampy ananakaty ataovy alleluia Alléluia. ary pasteur Samuel mavita an'io Antananarivo tamatavy adiny 7 sasany ataovy alleluia Alléluia. adiny 7 sasany adiny 8 karaha ty tena hoe za rery ny mandeto mety adiny 10 vao tonga ty tratrako sa tsy tratrako ny fotoana Tsy tsatsa. tsy afaka mandeha lavitra ianao raha tsy mieritreritra ny hafa Alléluia. fa raha vao manana toe-tsaina foana ianao manao hoe za ihany ty tsy mirarahan'izaniza za ihany io ny toe-tsaina izao tontolo izao zany ny mahatonga ny fiainan'ny olona mikorotana zany ny mahatonga ny fiainan'ny olona potika sy rava manana toe-tsaina hoe za ihany mahafinaritra zao za tamin'ny herin'ny androany tsy teto tafajanona tany Antananarivo halleluia Alléluia. fa mahafinaritra de zao manana mpiara-masa maro miaraka ny pasteur Tovo izy izy ny teto tamin'ny herin'ny androany nanao nafinaritra ve fotoana niaraka ta pasteur Tovo mbola ho avy eto ndray pasteur Tovo amin'ny fotoana manaraka ataovy alleluia Alléluia. ao ry pasteur Odon mbola ho avy aty ry pasteur Frédéric mbola ho avy aty alleluia izy pasteur maro mbola hiaraka amintsika eto amin'ny tany anareo afaka nandeha lavitra ve zao fiangonana vaon'ny oloko zao raha ty temy pasteur Ertiny Tsy afaka. ka ozy izy pasteur Ertiny za ihany ny rôle eto za ny temba tsisy meko pilipily za afaka sady makany Antananarivo avy any aty Tamatavy Tsy afaka. afaka sady makany Majunga avy any aty ary ty Tsy afaka. ny amin'ny pasteur Ertiny ny toe-tsaina ny taizazy vao nanomboka nanao pasteur anosika ny hafa ho atosiko ny ralako ho Alléluia. atosiko ny namako ho Alléluia. atosiko hiakatra ny namako rehetrarehetra ho atosiko hiakatra ny namana rehetrarehetra Alléluia. ataovy alleluia mafy Alléluia. zany ny mahatonga fiangonana vaon'ny oloko miparitaka manerana ny Madagasikara Alléluia. fa jerinareo nge misy pasteur anareo any ambadika any izy mivady ihany ahoana hoe Izy mivady ihany. anay vady ty tavela eo izy mivady ary afaka mivelatra sa tsy afaka Tsy afaka. tsy afaka tsy afaka mandeha lavitra satria tsy mieritreritra afa-tsy ny tenany izy rery ihany hitsodrano anao androany ho fitahina ho an'ny hafa ianao Amen. anomboka hijery ny hafa ianao anosika ny namanao Amen, ianao amen. ataovy alleluia mafy sa Alléluia. amen Amen. Toizo ny tia-tanana ho an' Jesosy. samy manao namany Mihoatra noho ny tenany. mihoatra noho ny tenany asa samy mihevitra ny azy ihany hitanareo ny toe-tsainao amin'Andriamanitra ny toe-tsainao amin'Andriamanitra de izao manomboka mieritreritra ny hafa ianao ina ny azoko hanampiana ny namako ina ny azoko hanampiana ny ralahako ina ny azoko hanampiana ny rahavaviko ina ny azoko hanampiana ny manodidina manomboka androany ianao mila manana zany toe-tsainy zany izany no toe-tsainy Kristy izany ny toe-tsainao amin'Andriamanitra ary zany toe-tsainao amin'Andriamanitra anao amin'ny Kristy zany no toe-tsaina misy fahazavana toe-tsaina misy inona hoe zavady toe-tsaina misy fahazavana filaza amin'ny baiboly azy amin'ity le Efesianina ty de ozy izy verenantsika kely le Efesianina toko voalohany jerenareo ny vaky ny teny ozy izy andin'ny fafito-ambin'ny-folo mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompo antsika ray ny voninahiny ho anareo anie ny fanahy ny fahendrena ny fanahy ina hoe fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana avy amin'ny fahalalana azy tsara ary mba hampahiratina ny mason'ny sainareo halleluia alleluia ny zavatra ambaran'Andriamanitra eto hoe fahendrena sy fanambarana révélation amin'ny teny français de révélation lasa manana révélation ny olona rehefa manana ny toe-tsain'Andriamanitra manana révélation hainareo zany révélation fanambarana hainareo zany fahendrena fahazava-tsaina rehefa manana ny toe-tsain'Andriamanitra ny olona eno tsara zao fampianarako zao miala amin'ny toe-tsainy zao tontolo zao miala amin'ny toe-tsainy maha olombelona
dia miditra ao ny toe-tsain'Andriamanitra dia lasa manana révélation ny olona. Amen. Lasa manina re zany filaza azy, lasa manana fahazava-tsaina. Amen. Amin'ny zavatra ataonao zany dia lasa misy fahazavana. Le toe-tsainao miova fotsiny zao ianao, miova tsy tia teny, miova lasa tia namana, tia ny manodidina, manampy ny hafa, mihevitra ny hafa. Dia Amen. izao eno tsara, lasa manana toe-tsaina tsy hananan'ny olona ianao. Toe-tsaina tsy hananan'ny olona ianao. Alléluia. Alka ny olona rehetrarehetra bloqué ny lalana, ianao mahita fanambarana, mahita Amen. lalana misokatra, Amen. ianao mahita vision, ianao mahita révélation, Alléluia. ianao mahita zavatra atao foana. Ataovy alleluia mafy zany. Alléluia. Zany ny toe-tsaina ao amin'Andriamanitra. Amen. Za io zao dia lazaiko anareo ao Antananarivo ao manangana tsika moa misaotra ny tompo fa misy tany vao nividiana zay eo am'le hoe sabotsy namehana eo amin'ny 2 hectares eo le tany nividiana ao 2 hectares. Ataovy alleluia mafy zany. Alléluia. Tamin'ny heritaona izy io no nividiana, tamin'ny heritaona. Fantarareo ve nividianana n'io tany io tamin'izany tsy nisy vola ho mpiangonana na ny ariary, tsisy na 1 million ary, satria mivola tao mpiangonana miodina mbola nanamboatra an'le trano tao a bypass, le fiangonana tao bypass, dia le hoe le tany ana sabotsy vidiana tsy nisy na 1 million ary. Vavaka tamin'ny tompo, tompo tsy hanaovako trano ho an'ny vady aman-janako io tany io, tsy hanaovako trano ho an'ny taranako, hanaovako trano amonjena ny olona, amonjena fanan'olona. Amen. Tompo tsisy vola, le olona amin'ny maka vola, ny vola tedavon'le olona ozy izy ianao, ny avance 750 millions, ny vidin'le tany any amin'ny 2 milliards ano any. Alléluia. Ny 1 million tsisy na dia 1 million ary, 750 millions tedavon'le olona ao anatin'ny 2 tokom-bolana 3 herinandro. Jesosy atam-piangonana tsisy vola, mivavaka eny an-tendrombohitra ny vangin'ny tompo. Izao no ataonao, meno ny tompo fahazava-tsaina. Azonareo io 750 millions io. Amen. 750 millions ao anatin'ny 3 herinandro. Izao ny ataonao. Inona ny tolo-tsaina ny meno ny tompo ahy. Ataovy mividy tamin'izany 100 000 francs mètre carré. Ohatriny hoe 100 000 francs mètre carré amin'le tany zany eo amin'ny 100 000 francs eo. Izao ny tolo-tsaina ny meno ny tompo ahy. Tenen'ny mpino. Ataovy mividy 2 metatra carré avy izy. Ataovy alleluia mafy zany. Alléluia. Ataovy mividy 2 metatra carré avy ireo mpino royal reo nisany. Ny teneniko ny mpino. Rahalahy sy anabavy malala. Izay vonona rehetrarehetra dia mividy 2 metatra carré 100 000 francs. Alléluia. Alléluia. Tsy haiko ny pisiny 4 arivo moa no nividy an'le izy teo. Azo tao anatin'ny 3 herinandro 750 millions. Alléluia. Ataovy alleluia. Alléluia. Asifitehaka mafy raha lasana mafy. Ianonareo, raha olona mahay mikatona zao ny lohany amin'izany, raha mikatona ny sainy dia zao ny ao an-tsainy. Ndeha ho any amin'ny banky, andeha hitrosy, izy are ny indramana vola, andeha ary, sao dia mba hamidy ty, sao dia mba hivarotra ny ry, fa ozy ny tompo, sady tsy makany amin'ny banky, tsy mivaro-pananana. Amen. Fa izao no izy. Amen. Iteny tolo-tsaina omeko anao, Hello. iteny fahazava-tsaina omeko anao. Maro aminareo zanak'Andriamanitra tonga eto, ianao tsy mahita lalakale io, vao miala eto anao, dia izy fahazava-tsaina. Amen, Ahita amen, lalakale, amen, amen. misy zavatra omen'Andriamanitra anao. Amen. Sao atao, sao atao, Amen. sao atao, ataovy amen na mafy zany. Amen. Alleluia. Alléluia. Zay ihany raha lasiana bavy a. Raha vao ty masonao ty fotsiny, dia tsy mahalala fa tsy banky ianao dia mitrosa. Raha vao ty masonao ty fotsiny, dia tsy mahalala fa tsy mivaro-pananana ianao. Raha ty masonao ty fotsiny, tsy mahalala fa tsy ny hoe andeha hiaraka amin'le lehilahy-mpanan-karena biatsy araka dia mba haka fond any avy eo a. Zay ny fantatrao. Fa rehefa manomboka miratra amin'ny masom-pananao, masony sainao, dia mahita ny lalana sorohitan'Andriamanitra eo alohanao ianao. Ataovy alleluia. Alléluia. Tsy tapidalaka le zany. Zany mihitsy. Teneniny eo aniranao tsy tapidalaka le Tsy zany. tapidalaka le zany. Amen. Amen. Sahirantsika tao Antananarivo. Satria ao Antananarivo moa rehefa manao batisa, tamin'ny farany teo zao nanao batisa, 2 arivo ny olona indray natao batisa. Ataovy alleluia mafy zany. Dia ao Antananarivo sarotra ny mahita renirano anaovana batisa.
misy ranony kopa ao fa tsisy toerana satria rehefa 2 arivo ny olona atao batisa fotsiny 2 arivo miaraka amin'ny mpanotsona hatrany amin'ny amanalina tsisy toerana omby olona manalina zany ao anaovana ranony batisa anaovana batisa ndray andro nisy toerana matsara be zay nanaovana batisa izy io ranony jirama misy tronony olona zany miakaravana nalefa ny olona Facebook ozy ny olona hoe asiany vaony oloko fahotana ny rano sotronay alleluia Alléluia. jesosy io aizany tany ale men'Andriamanitra révélation men'Andriamanitra zany le hoe tolotsaina tsy tapidalaka le zany Amen. andana manangana renirano alleluia Alléluia. manangana inona hoe azafady Managana renirano. renirano anaovana batisa aiza nisy fiangonana anangana renirano zany raha tsy tsika asiviteka mafy za Mafimafy ny teka ho an'i Jesosy. dia ao amin'ilay sabotsy namena ny resako anao teo nisy olona tonga dia mivarotra tamimbary anakiroa anankitelo azy anaovana an'le renirano tena dia ny olona tonga ao zany mijery an'le renirano dia ahoana ory pastera atsangana ahoana moa ty renirano ty amboarina ahoana moa zany satria renirano atsanganao any amin'ny 150 mètre ny alavany lavo zany renirano zany 150 mètre ny alavany atramin'ny ingénieur raha mivadika ny lohany tonga ao ny teknisiana fa tsy hainy ny atao pastera tina nefa mahita azy atao alleluia Alléluia. tonga ao ny ingénieur tonga ny teknisiana ny teknisiana supérieur ahoana moa zany le hoe amboarina renirano ahoana moa dia ahoana ny système ty ingénieur avy anareo dia tsy takatra reo zany aloha rehefa tsy takatra reo aloha mijanona ao rehefa vita izy ho hitanareo atao alleluia Alléluia. manana tolotsaina Amen. manana ino Manana tolotsaina. ny vavaka ho ataoko androany ny zavatra tsy hitan'ny olona ianao ny ahita azy Amen. lalana tsy hitan'ny olona ianao ny ahita azy Amen. ny olona miverevitra ianao ahita tao ianao Amen. ahita lalakivoana itsodanana ho tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy Amen. alleluia Alléluia. rehefa manana ny toe-tsainy Kristy ny olona manana n'inona hoe Toe-tsainy Kristy. rehefa manana ny toe-tsainy Kristy dia manana fahazavana Amen. ary le toe-tsainy Kristy dia tsotra ihany samy manao ny namany izy toe-tsaina hovainao androany Amen. hatramin'izay ianao tsy nalala afa-tsy ny tenanao hatramin'izay ianao tsy nalala afa-tsy mivady aman-janakao ataoko izay angironana ataoko izay azahoanany za ihany tsy rarako ny any ambadika any fa za ihany maizina ny sainao ary raha vao maizina ny sainao raha vao tia teny ianao dia tsy maintsy maizina ianao dia na ny lalana eo anoloanao ary tsy hitanao satria maizina ianao fa rehefa manomboka manana ny sainy Kristy ianao dia manomboka manana fahazavana ny zavatra tsy hitan'izao tontolo izao ianao ny ahita azy Amen. ianao ny ahita lalana Amen. alleluia Alléluia. le izy nge tsy mila miezaka ianao e teneny eo aniranao tsy mila miezaka be nge ianao Tsy e mila miezaka be ny no. miezaka ataonao fotsiny dia zao miova toe-tsay Amen. anampiny namako a manomboka eto ina ny azoko anampiana ny manodidina manomboka eto ina ny azoko anosehana ny namako manomboka eto aza manana toe-tsaina ty tena raha misy zavatra azonao zarena amin'ny hafa dia zarao Amen zany. raha misy azonao anampiana ny hafa ampio izy Amen. raha tsy misy vola ary na tsy misy karamary Zany mitsy. raha misy azo zavatra azonao anampiana miainga amin'izany ianao miainga amin'izany ianao fa rehefa manomboka anananao zany dia misy zavatra mivelatra ho azy dinio fotsiny zao teneniko anao zao e dinio zao zavatra resako aminao zao ahitanao ny tombom-barotra azoko hoe tombom-barotra manahoana ny azon'ny pastera tina amin'ity fivavahany ty tonga tia tamatavy alazaiko anareo miantoka gazoalina makatio amina million alleluia Alléluia. zany nandoa ny ofan'ny ny caution ty efitra ty trano be ty 50 millions ao zao mitondra 20 millions ndray andoavana ny vidin-jiron'le tsy nalohan'le paradise tety Alléluia. alleluia alleluia Alléluia. rehefa manontany rakitra reo eto ny rakitra eto rehefa sabotsy le andavanandron'io zay tonga lany andaminana ny ofana seza andaminana ny frais ofana groupe anaovana ny ry tsisy ambony na ny ara tsy mba misy etiko any Antananarivo
Halleluja. Fa ny alehako aty hitsinjo anao Amen zaza. na tsisy nininona raisiko arany aminao. Halleluja. Alléluia. Mizara zavatra ho anao. Inona moa ny tombony raisiko aty aminao aty? Fa ny any tombony de zao, izao azakazaka ataoko izao, izao zavatra foiko ho anao zao, de isy fahazavana tsaina foana omena Andriamanitra. Amen. Misy fahazava-tsaina omena Andriamanitra. Amen. Misy fitahina omena Andriamanitra. Amen. Ataovy amen na rahalasera babimala. Amen. Mafimafy ny teka ho an'i Jesosy. Halleluja. Alléluia. Io nge tsy hita hoe ahoana na ahoana fa zao miakatrakatra ho azy eo ianao e. Teneniny eo anilanao, lasa miakatrakatra ho azy eo ianao e. Lasa miakatakatra ho azy eo ianao. Amen. Raha ny tombotsoany aminao no ny eritreretiko. Na ny tombotsoa alaiko aty ny eritreretiko tsy nakaty ahy, inona no alaiko aty? Halleluja. Alléluia. Fa no le tenin'ny tompo, samy manao ny namany mihoatra noho ny tenany. Amen. De ambony ianao amiko. Amen. Mila fanampiana ianao amiko. Amen. Mikarakara anao aho. Amen. Na tsisy nininona raisiko areny aminao, de mikarakara anao ataovy amen zany. Amen. Halleluja. Alléluia. Matsy amin'ny madama mitelo sasany maraina ankeo lasa lory malala fa velomy ianao a. Lozaka reo ambony fandrina izy. Halleluja. Alléluia. Amin'ny larity indray zay vao mifankahita ka sy fitehaka mamy za. Satria tsy ny tokantranoko ihany, tsy ny vady aman-janako ihany, ianao mila famonjena. Amen. Ary ny tombotsoa atsy ny volanao fa misy fahazava-tsaina omen'Andriamanitra. Miamitombo ny fahazavana satria manao namana mihoatra noho ny inona Ny tena. noho ny tena. Tsy voatery hita tombotsoany amin'ny namanao ianao vo hanao zavatra ho azy. Rehefa misy tomobila maty etsy ivelany etsy rehefa avy eo ka mila atosika, andana ranabavy apio manosika izy. Tovy mainina apio izy, apio izy. Aza miteny izy, zanga hitangina aniko zakondre voatrina ny kandra. Na tsisy kandra andana atoseo. Amen. Miovato etsay. Tovy mainina zany. Amen. Raha misy zavatra azonao anampiana ny manodidina rehefa avy eo, apio izy. Amen. Tombotsoanao no manaiky ho fitahina ho an'ny hafa. Amen. Halleluja. Alléluia. Tsy fitehaka raha itehaka. Ianonareo aoko fitahina ho amin'ny mpiray lakoro aminao ianao. Raha maloto be fiain'ny fako ny lakoronareo ka tsisy mamafa, raisonko fa mafa ranabavy isa maraina ndana fafao. Alléluia. Aza miteny hoe zareny nga mipetraka ato, za tsy mahavita e, tsy mahefa za ke e. Ianao olona miavaka raha samy olona rehetra. Amen. Raisonko fafa ndana fafaon'ny lakoro Alléluia. na tsisy mamafa ary. Ny tombotsoa voatery ahita vola ianao fa manomboka misy fahazava-tsaina omen'Andriamanitra anao. Miala ny aizinao an-tsainao, manomboka manana toe-tsaina tsy ananan'ny olona ianao, de hanomboka hita zavatra tsy hitan'ny olona ianao raha latsara. Alléluia. Zany ny fanaovana azy. Alléluia. Zany ny fanaovana azy. Amen. Amen. Raha ohatra nareo ka ao amina trano anankiray ka eo amin'le couloir eo amin'le lalatsara eo zany tokony borsina de tokony fafana de tokony diovina tsara. Tsy misy mamafa an'io mihitsy nefa ianao mipetraka ao de samy mijery an'io daholo ny toe-tsainy zao tontolo zao hoe tsy zarery ngany eto. Ianao mitsangana ndana borsio ny lalatsara. Amen. Hitanareo ino tsara ty raha volaniko aminao ty. Misy aminareo reny a miray lakoro amin'ny olona. Ny dosinareo le dosy ino izy ty le goailaka reny nefa ianao mbo tahin'Andriamanitra ihany. Nefa ianao manino hoe Tahin'Andriamanitra. aza miandro ny tompotrano raha manambola ianao. Ary Alléluia. aza miandro plus andre mpiara manofatrano aminao reo, ndana mividy hazo planche, ndana atsangano, ianao no manao azy. Alléluia. Mampanantena anao a fa hiala tsy ho ela amin'io trano io ianao, fefa misy vila omanin'Andriamanitra anao ary tahin'Andriamanitra. Amen. Mafy ny te-tanana ho an'i Jesosy. Iza ny afaka mino an'izany izy. Amen, amen, amen. Tsy hijanona ela ao ianao amin'io trano feno fotaka sady ratsy be io. Aza manangana vila fa ndana aloha manangana dosy. Mafy ny tehaka ho an'ny Tompo. Alléluia.
le douze WC anareo amboarina. Ino amboarinao? Fa Andriamanitra anangana vilao anao. Amen. Fa zany ny toetsain'ny olona. Zarery ngamandro allo samy bridanao. Ndana mividy planche. Narariva ary raha manam-bola. Atsangano zay. Asa mieritreritra tombotsoa amin'ireo olona ireo. Fa manomboka na tsy voatery vola no azonao, fa misy tolotsaina amen'Andriamanitra anao. Hallelujah. Tolotsaina any amin'ny fidiram-bolanao, tolotsaina any amin'ny asanao, tolotsaina satria manomboka mihiratra ny vavahady mason'ny sainareo izy ny vavahady amin'ny Baiboly. Misy hatrany mihiratra amin'ny mason'ny sainao. Ataovy amen. Zany tamin'izay mipetraka tany Antananarivo. Nisy ny tranonay a, misy fotoana zany miodina any alavitra be any ny lalana mitsofoka ao amin'ny tranonay. Nefa eo amin'ny arabe misy totohatra kely eo amin'ny 2 metatra fotsiny, totohatra 4 metatra dia afaka tonga dia mitsofoka amin'ilay lalana makao amin'ny tranonay. Tsisy manamboatra ny olona na manginy tompo andany amboary totohatra io. Namboariko le escalier zavatra kely ange vola lany tamin'izany e. Hazo anankiroa rabe indrindra. Vitako le izy. Le tranonay tamin'izany trano tsotsotra efitra roa. Fotoana fohy tao aorianan'io nalan'ny tompo tao zay. Sao zay mipetraka amina efitranao anankisivy. Asiviteraka mafy. Hallelujah. Orakoraka haleluya mafy. Hallelujah. Efitrano anankisivy. Niala tao amin'le efitrano anankiroa. Samy manao ny namany. Mihoatra noho ny tenany. Mihoatra noho ny tenany. Aza dia diso ty tena loatra. Hitanao ny andaminana fiarahamonina. Andaminana fiainana. Itsika ny indray dia laha ny andro makany amin'ny fokotany mandamina fiarahamonina. Manana problème an'ilay olona eo akaikinao ianao dia miady. Ny an'izao tontolo zao zany toetsaina miady. Ny toetsain'ny zanak'Andriamanitra toetsaina mitady fifankatiavana. Mitady fifankatiavana fa tsy mitady ady. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Zany ny toetsaina amin'Andriamanitra. Toetsaina mitady fihavanana fa tsy toetsaina mitady ady. Ny an'ny olona vao misy tsy vitovikevitra dia inona? Ady. Fa ny anao raha misy tsy vitovikevitra dia dava fihavanana. Hallelujah. Tovy amainina raha resy lahatao. Amen. Aza mitady ady. Nisy fotoana zay taloha mipetraka tamina toerana anankiray teto Tamatave fa tsy teneniko le toerana fa sao dia fantarareo ka manahirana dia teneninareo any le olona hoe natao pastera toriteny tao. Alléluia. Dia mipetraka tao nanofatrano tao amin'ny tanàna io zay tao amin'ny teto Tamatave teto. Dia misy le madama tompotrano tsy tia anay loatra izy satria izy manana ny fiangonany. Dia tamin'izany koa moa le fiangonana vao nioloko vao nanomboka tamin'ny 2003-2004 vao nanomboka. Dia tsy tiany mihitsy. Tsy tiany mihitsy zay. Dia mba miarahaba anazy eo akory aby nareo, akory nareo akao, akory nareo. Dia ino zay? Salama papanjela. Tsy atao pastera amin'io. Papanjela. Nefa fatan'izao fa pastera. Fa nininy atao mihitsy hoe papanjela satria tsy tiany zany dia zay ny mety aminy. Dia halany mihitsy. Dia tsy hita zay anaovana azy. Vavaka ho a Jesosy io. Niozy izy ny devolony ray andro mantsy dia misy fotoana izy tsy te hiaraba, efa arabainao izy, tsy mety arabaina indraindray tsy mitondra izy tsy te hamaly. Dia hitanao zany hoe miavonavona. Manina hoe? Miavonavona. Dia ozy ny devolony mantsy ray andro. Rehefa miavonavona aza arabaina koa. Aloha samy tsy ifampiaraba. Ny fanahy masina namangy ahy. Inona ozy izy ianao ny zavatra nitranga? Ny tranonay zany eto. Dia ny tranony eto. Dia eo anelanelan'ny tranonay sy izy misy hazo be le maniry be reny, le manitsana ravina be reny. Tanareo le manitsana ravina be reny. Dia zareo zany manadio ny lakorony isan'andro amin'ile hitsiny tranony. Dia ny anay zany avelanay eo le ravin-javatra be tabe eo. Dia iny koa anisan'ny tsy nitiavany anay. Jesosy ahoana reny ataoko? Ny devoly miteny azy arabaina. Jesosy miteny mitedava fihavanana aminy. Izy nefa arabaina mitady fihavanana ianao, izy tsy tady tsy araba. Izao ny tenin'ny fanahy masina tamiko. Mifoaza amin'ny 5 ianao ozy izy.
dia fafaony lakorony. Ahoana hoe? Fafaony lakorony. Satria mitsana le ravin'le hazo be dabi mitsana. Ny raisiko ny famafa. Dia sady mafany anay ihany mafany anay fantany amin'ny anazy aloha fafako voalohany. Alleluia. Alleluia. Zay mihevitra ny an'ny hafa e. Alohan'ny amafanao anao dia ny an'ny hafa aloha fafano. Ny fafako. Nadio tanteraka. Ny fo maraina amin'izay zareo. Gaga tampoka nahita nana mafany tokotany. Ha! Paster! Ako mivadika paster amin'izay ah. Haleluya. 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 Teneneo an'ilany hoe lasa paster amin'izay hoe. Lasa paster amin'izay. Lasa tsy mpampanjela antsony. Ary tsy vitany paster. Akory paster, akory paster. Anao mafalakorina. Yawa. Asiviteka mas. Nanomboka teo ny lamina fiarahamonina. Nanaterany ronono izy mivavy be ronono. Nanaterany ronono isan'andro amin'izay zay. Alleluia Jesus. Haleluya. Asiviteka mafy. Nanaterany ronono isan'andro amin'izay zay. Ronono tsy vidina. Hitako amin'izay laky leo ah. Alleluia. Alleluia. Zany ny atao fahazavatsy. Mila mihevitra ny hafa. Amen. Lamina le fiarahamonina sa tsy ny lamina? Lam. Fa ka vitany hoe ny lamina fotsiny. Nanomboka teo izy amin'izay miaraba anandra isan'andro. Ary tsy vitany hoe ny araba fa miaraka amin'ny ronono. Alleluia. Alleluia. Itsojano anao ah. Izy fahazavatsy na iaraka aminao. Amen. Ny lamina zavatra rehetrarehetra amin'ny korotana eo ampisainanao. Amen. Voaray ianao ve zany fampianarana zany? Amen. Esory ny toe-tsaina ty tena. Mila mieritreritra ny hafa. Amen. Teneniny eo anilanao mila mieritreritra ny Mila hafa. mieritreritra ny hafa. Teneniny eo anilanao oka tsy ny tombotsoanao rery ano. Waka tombotsoanao rery any. Amen sa tsy amen. Manomboka mandinika ianao. Ina ny azoko hanampiana ny raha vavoko. Ina ny azoko hanampiana ny raha lahako. Aza mieritreritra tombotsoa man'olona foana. Voanao zavatra. Fa na tsisy tombotsoa anao ary. Androany ny hitanao hoe tsisy tombotsoa. Fa orina kely ho hitanao ny tombotsoa raisina. Amen. Mambole foana zavatra tsara ho an'ny olona. Mambole zavatra mahafinaritra eo amin'ny fiainan'ny olona. Aza mamboly zavatra ratsy zany eo amin'ny fiarahamonina. Ary na misy olona manao ratsy ianao ary. Ianao aza manao ratsy azy. Samy mitsy. Raha misy olona manao ratsy ianao ary. Ianao mitadava zavatra tsara foana atao eo aminy. Amen. Mambole zavatra tsara foana. Mazava sa tsy mazava. Amen. Tsy mamono antoko io raha lasena bavy. Za dia miteny anareo fa tsy mamono antoko io. Alleluia. Alleluia. Manana toe-tsaina vaovao. Aza mieritreritra nisy ratsy olona. Ny ady izany foana ny any toe-tsaiko. Na dia tsy paster ary aho. Maika moa fa za paster. Za paster Ertinité. Za no nisan'ny paster be mpanienjika indrindra eto ambonin'ny tany. Halan'ny olona ngia io. Ozy izy ny olona. Reny paster iny ihany mampiditra divoly dia izy ihany manroka azy. Tsy zany lazain'ny olona any ambadika any. Izy ihany mampiditra ny ozy dia izy ihany manroka azy. Reny ozy izy le avy any Afrika. Nefa mbola tsy tany Afrika atsimo akory na indray mandeha ary. Reny le osy avy any Afrika ozy izy. Ny ataon'ireny paster reny mangory karena. Alainy ny fafolo karena. Zany ny fanaratsian'ny olona. Fa zany ray naharatsian'ny olona ary. Zany ray mitsara zavatra tsara foana. Mitsara zavatra mahafinaritra foana. Amen. Ataovy alleluia mafy raha resy lafa. Alleluia. Inona ny tsy efa nenjehan'ny olona na? Zany rehetrarehetra ny nenjehan'ny olona na daholo. Fa zany ray eo am-poky sy ao anatin'ny fanahy. Anao zay sitraponao aho. Ary ny tena mampalahelo ary dia zao tsy ny olona tsy mivavaka ny tena manenjika anao. Fa ny akamaroany paster ny tena mpanenjika anao. Marina sa tsy marina? Maro ny paster tena. Fa zany ray tian'ireny paster ireny foana. Amen. Mitady ny fomba hanasoavana azy foana. Zany ny antoepoky sy ny toe-tsaiko. Izy manenjika, izy manaratsy aho. Zany ray manatsara azy dia mivavaka ho azy. Amen. Fa tsy asiako zavatra ratsy zany mihitsy eo amin'ny fiainako. Mafimafy ny tehaka ho an'i Jesosy.
Aleluia. Hallelujah. Inona ozy izy anao ny tombontsoa? Zany inge no ary tena ozy matsy anao raha mandray ty toetsainy ty anao andeha lavitra anao. Amen. Maro amin'ireny paster reny no tsy afaka mandeha lavitra satria voratsy ny ao anatiny, toe-tsaina manenjika, toe-tsaina manapotika ny hafa. Zany ny ananany tsy lasa lavitra. Paster Ertina nananganan'Andriamanitra radio. Alléluia. Hallelujah. Eto Tamatavy misy radio évangélique. Hallelujah. Ny ao Antananarivo misy radio évangélique anankiroa. Alléluia. Ataovy alléluia. Hallelujah. Mba fantatrao. Eto Madagasikara tsisy manana télé évangélique zany. Tsisy manana an'izany. Télé akira ihany ny évangélique ao Antananarivo ary eto Madagasikara. Paster Ertina manana azy. Hallelujah. Andriamanitra manokatra lalana ho anao. Amen. Rehefa manana ny toe-tsain'Andriamanitra ianao. Esory ny toe-tsaina ratsy. Za tsy mba manaraka toe-tsaina pasteur zany. Hoe manaratsy izy dia manapotika izy. Dia andeha hanapotika azy koa tsy mba manao an'izany. Ary io télé évangélique amite télévision anao Antananarivo. Vao nitsangana io, atsoko dolodolo ny pasteur rehetrarehetra. Fiangonana be da be ny manao fandaharanao. Karazam-piangonana any amin'ny 5 manao fandaharanao. Io raha ny télé tsy paster Ertina ihany manao. Ozy izy voalaza ny Baiboly hoe samy manao ninona. Karazana fiangonana any amin'ny 5 manao fandaharanao. Ny Jesosy mamonjy ny Pentekotista mitambatra ny io raha ny remaninina manaova fandaharanao daholo. Zany ny toe-tsaina hitahin'Andriamanitra atsika. Amen zany. Tsy mieritreritra ny tenanao rery. Raha vao ianao mieritreritra ho ty tena, za ihany, tsy mijery ny hafa. Raha vao misy mikitikitika ny tombontsoanao, dia efa manapotika ny hafa. Tsy lasa lavitra amin'izany ianao. Anangana an'io reny ranony batisa io zao tsika eo Antananarivo. Vao omaly anao famfilazana tany amin'ny télé. Fa zay fiangonana rehetrarehetra ka hanao batisa amin'ny fibebahana na amin'ny anaran'i Jesosy na amin'ny anaran'ny Resy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina ka tsy mahita rano anaovana batisa, dia ho amboarinay ty dia afaka manao maimai-ponao daholo daholo zay fiangonana. Hallelujah. Ataovy alléluia. Hallelujah. Nananganana an'izany reny rano zany rano faravakely ny vola efa lany teo fo 200 millions. Rano vola mety ho lany anamboarana an'izy ao ho any amin'ny 400 millions. Fa za matokony tompo foana tompo. Amin'io nefa paster tena raha mijery te posy anao tsisy aty amiko na ny ariary. Fa izao tompo misy lalana sokafanao. Amen. Misy lalana sokafanao foana. Amen. Ary Andriamanitra tsy manary azany. Izy ny vonina iova toe-tsaina. Amen. Izy ny vonina iova toe-tsaina. Amen. Tsagana eo amin'ny plasy misy. Vahaony oloko. Vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko. Vahaony oloko. Nandeha tantety izy mba asitra.